Nitsinam-bolana farany eo arian'ny fahavaratra amin'ny ankapobeny no raisin'ny mpandala ny fomba nentim-paharazana hanombohan'ny taom-baovao malagasy. Mbola samy manana ny fanamarian'izany araka ny foto-kevitra ny tetiandro sy ny fanandrona ankilany ny fikambanana samihafa. Ho an'ny Maya, tsy maintsy ampifanarahana amin'ny mahafangatahana tsodrano sy fidiovana ny taom-baovao malagasy ny fomba fankalazana. Amin'ny zoma zao zany no tsinana ny volana eo amin'ny 1:10 sy 7:20 minitra eo ny tsinana ny volana. Izahay zany dia amin'ny faha-4 ny volana aprily dia manomboka mampirehitrafo mba hitohizan'ny hazavana sy hafanana makao ny 5 ny volana aprily. Ny anton'izay hoe faha-4 satria amin'ny malagasy tsy fanao ny mamono volana trano, zany hoe tsy mety raha ohatra ka tsinana ny volana kanefa ny ianao mbola ao anaty maizina ihany koa. Tsy mifanalavitra amin'ny fangatahana tsodrano sy fidiovana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny trano koltoraly sy ny adivory fitososina. Ankoatr'izay ny fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fady sy ny fomba mampanao. Fialana amin'ny fanaon'ny olona amin'ilay resaka fady satria io fady io mahatonga antsika lasa ohatran'izao tsy fitandrovan'ny olona amin'ny fady dia lasa manao foana dia apresian'ny vahiny hoe ny atin'ny Tsimbakisoa nefa jereo ny vohitra masina rehetrarehetra, jereo ny toerana masina rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara fa fady kisoa daholo. Ary izay mahatonga ny mivoy hoe ampahafantatra tantara sy fomba izahay mba ahafahan'ny malagasy rehetra ahafantatra hoe inona tokoa moa ny antony tsy hinanana izy fa tsy hoe finonom-poana. Ho marihana mandritra ny 3 andro ny taom-baovao malagasy. Isan'ivo ny fankalazana ny raha-pitso faha-4 ny volana amelomana sy hitondrana ny afo tsy maty ho mariky ny fidiovana eo amin'ny samy malagasy hoy ny fanazavana.